Samy manana ny heviny kosa ny rehetra manoloana ny fizavana tampoka izay tanterahany fohy be mpitondrana ankapobeny ny fitantanana ny hetra ho an'ny eto Madagasikara misy ny manakina izany ao ihany koa nefa ireo mankasitraka ity fisavana ity. Zava-dehibe ny fanaraha-maso ny facture raha ny hevitry ny mpahay-toe-karena Ralson Roger raha naneho ny heviny ny tenany mikasika ny etika fisavana tampoka ifotony ataon'ny fohy be mpitondrana ny hetra mba hiadina amin'ireo varotra tsy misy facture. Ny varotra rehetra zany eo amin'ny lafiny fitantanana dia tsy maintsy avy amin'ny alana facture ny kajina ny masokarena ahitana masokarena sy kajina ny tonom-barotra alainao zany. Raha tsy diso aho miodikodina eo amin'ny 20,000 no tonom-barotra azo alaina ka rehetra zany vidinao 200 ohatra dia manana facture nakano an'iny. Dia hita ao anatin'iny indray zany rehefa avy eo fivarotra ianao maka 20,000 amin'iny dia hita tsara zany mazava fa hoe zay zany ny vidiny entana ataonao ka ny tsy fisina facture zany dia tsy ahafahana mamantatra tsara hoe otsinona marina zany hoe tokony tonom-barotra ilay teony ity. Dia azagatsika raha ohatra lasa 100 no alaina amin'izay fotoana izay ka efa ela io le baranany io misy. Efa ela ny tenako angamba fa ataoko hoe ato anatin'ny taona angamba zay ny telefona hoe ataova hoe fanaraha-maso ny facture. Zao moa zany izy voatanterahana dia mitsika be raha ohatra ka manao fihetsika ny mpivarotra satria tsy nampianarina azy ary tsy nazarina tamin'ilay izy. Dia itony izy dia nitapoana tamin'ilay hoe atao ny fanaraha-maso ny facture nefa izay tokony atao tokoa satria izay ny ahafahana tsara zany mamantatra ny tena marina eo amin'ilay hoe vidiny zavatra ary koa fitsinjovana zany sarina vahoaka ny mpanjifa indrindra izay hitatsika fa efa dia ivadiva mihitsy zany fa ifampividiny. Raha tsy haivina dia nanomboka ny 3 Martsa 2024 no nanomboka ny fisavana tampoka ifotony nataon'ny fohy be mpitondrana ankapobeny momba ny hetra ho fanaraha-maso ny varotra tsy misy facture. Tsy voakasika amin'izany kosa ireo mpanjara. Misy ireo nanaiky ny fiarah-miasa fa nisy kosa ireo nanakatona ny toeram-pivarotany. Raha misy moa ny filana fanazavana dia misy ny laharana maitso ny fohy be mpitondrana ankapobeny momba ny hetra dia ny 83 44 afaka atsoina. Raha pitsy moa dia isy ny fionana eo amin'ny tale général ny sampandrarany hetra, ireo mpamigady sy mpanafatretana ary ireo industriel.